Makasika kosa indray ny ady amin'ny zava-mahadomelina dia rezina rongony efatra faingo 5 litatra no saron'ny polisy avy ao amin'ny komisarian'ny polisy ny boriboritany fadimy etsy Mahamasina ny zoma lasa teo. Lehilahy anankiroa moa no natratrarana ireto menaka rongony ireto ary teo ampitadiavana mpividy. Tsirongony ohatran'ny mahazatra no tratran'ny mpitandro ny filaminana ny zoma lasa teo fa irony karazana hafa irony dia ny rezina izany izay miendrika ho goudron. Rezina rongony 4 litra sasany no sarin'ny polisy ny boriboritany fadimy teny amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny zoma fa 20 aogositra lasa teo. Teo ampikasany varotra no tratran'ny polisy izy ireo lahy ireto vokatry ny fanomezam-baovao ny olona tsara sitrapo. Rezina de cannabis eo amin'ny 4 litra sasany eo izy io raha ny tena marina satria bouteille-na 1 litre et demi anankitelo izy io dia eo amin'ny 4 litre et demi no total. Ny fisehoan'izy io zany dia vaovao ihany avy amin'ny olona tsara sitrapo misy zany ny olona manome information anay dia manao atao izay azahoana ny vaovao rehetrarehetra maximum mba ahafahana misambotra ny olona dia tamin'ny zoma zany tokony tamin'ny 4 no voasambotra olona 2 amin'izy io miaraka amin'ny rezina na cannabis io izay teo ampamarotana mihitsy zany an'ilay rezina cannabis zareo no tratra. Amidy ray etsy ariary ny litatra amin'ity karazana rongony iray ity ary mahery kokoa ny produit actif ao anatiny mihoatra ilay rongony ravy ny foana amin'izao. Raha ny fanazavany zareo aloha zany atao anatin'ny fampitorana atao dia amidy 100 000 ariary ny 1 litra amin'izy io. Zay zany no valeur amin'ny ankapobeny amarotana ilay litra. Izy io dia fampiasan'ny olona izy io zany dia amin'ny sigara tsotra ihany no alena sigara tsotra dia asiana pentina kely amin'ny goudron ina na le huile ny sigara dia arehitra dia foana dia mitovy amin'ny fokarongony ihany. Ary ny tena loza zany ilay produit actif anatin'ny rongony atao hoe tétrahydrocannabinol zany dia amin'ity goudron ity izy tena ambony be mihitsy na amin'reto huile reto tena ambony be mihitsy le valeur ny produit actif amin'ny rongony raha ohatra oharina amin'ilay raviny fotsiny. Sazy enim-bolana ka hatramin'ny 3 taona tranomaizina miampy lamande 2 arivo ka hatramin'ny 5 alina ariary no miandro ireo mandika lalàna amin'ny fivarotana sy fifohana rongony izay voarakitra ao amin'ny lalàna lutte contre les abus de stupéfiants et de substances psychotropes. Miakatra fampanaovana androany izy ireo lahy ireto entanina trano moa ireo izay manana vaovao manodidina ny rongony mba hampandre ny mpitandro filaminana izay milaza fa ho voaary ireo sara sitrapo manome vaovao.